La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita malagasy. Resto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Androany nirosy tamin'ny famotehana ireo tavoahangy kely izay nisy ny vaksiny Covishield ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Vaksiny tsy nampiasaina manodidina ny 3 dozy no nidorana tamin'izany. Saika samy nanameloka ny tranga fikasana amon'ny flo Andra Juillet avokoa na ireo pomban'ny fitondrana na avy amin'ny mpanohitra araka ny fanenkevitra tamin'ity raharaha ity. Isan'ny tondra ny heviny tamin'izany ihany koa ny filohan'ny antoko tim. Iova ary hiatra manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny rafitra fifamoivoizana manodidina ny faritra Analakely, Behoririka ary Atamena raha nambaran'ny komina Antananarivo renivohitra. Hanamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana moa no antony nanaovana izany. Nomarihana androany fa 70 taonan'ny Radio Nationale Malagasy, nisy nandritra izany ny fanokanana ny studio Vandanitra izay misokatra ho amin'ny mpiangaly tantara onjam-peo rehetra. Maresaka iraisam-pirenena Jeux Olympiques 2024 miisa 400 ny délégation tonga naneho ny fahavononana andray anjara amin'izay fifaninanana izay. Nisy ny fahanginana fohy ho fahatsiarovana ireo atleta izay lavon'ny Covid-19. Ny andidin'ireo vetrany. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia androany no nirosy tamin'ny famotehana ireo tavoahangy kely izay nisy vaksiny Covishield ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Vaksiny tsy nampiasaina manodidina ny 3 dozy no nidorana tamin'izany. Henri Florio. Ho fanarana ny fenitra napetraky ny fianakaviam-be raisam-pirenena, misana ny fahasalamana na ny OMS, androany no notanterana ny fandorana sy ny famotehana ireo ampana vaksiny tsy nampiasaina, na ihany koa ireo nampiasaina nefa tsy lany ny tavoahangy, nandritra ny fanaovam-vaksiny iarovana amin'ny Covid-19 andiany voalohany, izay notanterana ny 10 ka hatramin'ny 17 ny volana Jona 2020 lasa teo. Vaksiny tao anatin'ilay initiative Covax 5.2 isika dia nafahatsika nampisitraka olona ray sy 7 sy 7 olona nisitraka an'izany. Nisy zany ireo vaksiny tsy nampiasaina na nampiasaina fa tsy voampiasa ireo fatra tao anatin'ilay tavoahangy vaksiny. Misy ireo izay tavoahangy vaksiny mbola tsy mikitihana mihitsy izay tafajanona. Dia ao anatin'ny fenitry ny fikambanam-be raisam-pirenena moa dia tsy maintsy aseho amin'ny fomba ofisialy fa ireo vaksiny tsy nampiasaina. Dia ny eto amin'ny CHUGRB izay isaorana tokoa miara-miasa amin'ny anatin'ny ministera fahasalamam-bahoaka no manana ny fitaovana ahafahana mamotika izany vaksiny izany. Tsy ahivana fa olona miisa 7 sy rehetsa ankilany no vita vaksiny manderina ny Madagasikara. Andrasana araka izany ny mety ho fahatongavany vaksiny andiany faharoa ho an'ity vaksiny entina miady amin'ny fiparitahan'ny valaнаritana Covid-19 ity. Saika samy nanameloka ny tranga fikasana amono ny flo Andra Juillet avokoa na ny pomban'ny fitondrana na ihany koa ireo mpanohitra araka ny fanenkevitra tamin'ity androany ity isan'ny tondra ny heviny tamin'ny zany ihany koa ny filohan'ny antoko tim miantarandrianay. Manady voakaraman'ireo mpanebaiko
famonoana ny filoha io. Hatramin'izao mitoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika fikambanana ny olom-pirenena mikasika ity raharaha ity. Isan'ny nanontany ny mpanao gazety ny filohan'ny antoko Tim Marika Ravalomanana mikasika izany saingy tsy nazava loatra ny nambarany tahaka izao ny navaliny tamin'izay. Ny fotoana dia natofo mahakasika amin'ny fikasana amin'ny filoha-pirenena. Izay ilay resaka tato. Za mahita sy nanontany ihany an'ilay olona fantatra hoe serainy tsara izy. Matoky tena tsara izy fa tsy azy mataona rano nareo. Za zay izy malala azy fa tsy malala. Aza fofona azy. Tsy zany tsy mihina zany malagasy manatoetsaina zany. Tsy mieritreritra zany. Malala ny toetsaina ireo sud-africaine bebe kokoa. Fa raha malagasy tsy hitako serainy tsara izy. Saika nanameloka ny fikasana famonoana filoham-pirenena io avokoa ankilany na ny avy amin'ny mpanohitra na ireo manomana ny fitondrana. Fanambarana avy ny fikambanany zanakabelezany faritany Juillet manoloana ny fikasan-jaty nataon'ny sasany amin'ny fifofona ny ainy filoham-pirenena ka manameloka an'izay zavatra zay zahay ao anatin'ity fikambanana ity no sady koa mankahery ny filoham-pirenena amin'izay asa amin'ny andraikitra izay sahaniny satria hitanay ary tsapanay fa miasa ho an'ny firenena izy betsaka ny dedikasa zay efa mandeha ampandrosoana an'ity firenena ity indrindra moa zahay avy any atsimo any ka zahay zany tsy dia iraviravin-tanana manoloana ny zavatra fitsapana be izay mahazo azao fa mankahery azy no sady mampirisika azy bebe kokoa amin'izay asa fampandrosoana ny firenena zay. Raha mahaserene zay terrible président zafa zay dia mikondane ny fikasana amon'ny président république zany sy azo atao zany metany démocratique satria sy tondra vokasoa Madagasikara ny famonina président république efa nandalovasika teo zany tamin'ny raharara sy mandava hatramin'izao dia mbola misy sekeliny zany ary sy mampisy fampihavanam-pirenena zany président république izy no ahafantarana fa tany indépendance ka zay ny olikasany zany dia sy mahakasitraka an'izany zay ary mikondane an'izany ary sy fomban'ny malagasy zany amony ray aman-dreny mitondra ny tany fahazakana zany. Amiko hita manokana aloha raha ohatra moa tsao izy dia sala amin'ny tsao sala amin'ny katsao rehetra fa raha ohatra kosa tena marina izy dia samy malagasy tsy tokony famony zany na izy na izy tokony tsy fampikafokafo zany na fampisambo zany ary na ny hevitra tsy mitovy zany tsy tokony famony satria samy gasitsika dia tokony fanahy resaka politika iny ny hevitra miady fa tsy ny olona ao anatin'ny izy ka raha sanatry misy zany aloha dia tsy mety zany amin'ny malagasy atsika. Taky ny amoana ny porofo sy ny valin'ny fanadihadiana rehetra mikasika ity raharaha ity ireto farany. Manodidina n'izay hatrany dia misy manozongozona sady ny demokrasia eto amintsika raha ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny HCDDOD tamin'ity androany ity ankoatriny dia ilaina ny fanamafisana ny fiambenana ny sistan'ny Madagasikara sy ireo androm-panjakana maro samihafa fanandia. Mpiansehatra maro samihafa no maneho ny heviny ankehitriny manoloana ny toedrara misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fikasana ny hifofony ihany ny filoham-pirenena ho an'ny HCDDOD na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit misy manozongozona ny demokrasia eto Madagasikara tokony hirosoana lalandalina kokoa ny fanaovana famotorana manoloana ity raharaha ity. Anainga rehetrarehetra sady misy manozongozona sady ny demokrasia eto amintsika ka raha misy zany fanonganam-panjakana na misy ny endrika takitakina zany dia tsy manaraka ny demokrasia zany ary ny fakana fahefana dia amin'ny anarany fifidiana manaraka ny lalam-panorenana ihany izay zany no mahatonga ny ACDD miantso atsika rehetrarehetra mba samy omailo amin'ny fiarovantsika demokrasiatsika amin'izao fotoana zao satria tandonondona demokrasiatsika raha misy tokoa izay zavatra fikasana ataon'olona zay fa ny aminazy zany dia mandrisika ny mpanao ankety ataon'ny lalindalina koa ny fanaovana ankety fa tsy alefa maikamaika izy adoly ny olona voakasika anatin'izy io ao
izy adôly ny olona tafiditra ao anatin'io ao ka tokony alefa lavitra ny akety mba tsy siny zavatra zay. Ankoatr'io, ilaina ihany koa ny fanamafisana ny fiambenana ny sistan'ny Madagasikara sy ny fiarovan'ireo andrim-panjakana maro samihafa eto amintsika manoloana ity zava-misy ity. Ka noho izay zany tika hoe mailo atsika amin'ny zavatra miseho ary indrindra sistantsika tokony arovana foana i sistan satria za mamerimberina foana misy ny olona mitondra sambo katamaran trimaran miditra moramora aty amintsika ty dia mivoaka moramora aty amintsika ty oka tsika samy mailo amin'izay amin'ny sistantsika zay. Le fitany hoe mbanaka moa ohatrany hoe idirany rehetrarehetra fa misy toerana fidirandry zareo ary ny olona efa avy teto no manao an'le izy. Ohatra raintsika vazaha anankiray ohatra efa mipetraka teto amintsika teto dia fantany ny fombafomba fidirana eto rehefa any lavitra any olary zany izy apetraka ny drapeau malagasy ohatrany hoe olona tourista tsotra le izy dia tonga dia miditra izy aveo dia mivoaka koa zaotra zay rehefa any lavitra any izy asorony le drapeau antsika. Afatra zany amafisina ny fiarovana ny androm-panjakana rehetrarehetra ny rafim-panjakana tsirairay avy satria matetika eo no ahitantsika ny zavatra tsy milamina eo. Ny antson'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ihany koa ny teo anivon'ny HCDDED mba ho maila sy tsy ho voareborebo ny vola toko tsy forohana manoloana ny fanohizana ny famotorana manoloana ity raharaha ity. Manoloana ny fisian'ny olona tsy nahazo alanana mampiasa ny anaran'ny fiangonana katolika nanao fanambarana mazava ny archevêque Antananarivo omaly tsy maintsy manaraka ny rafitra sy ny fandaminana ny rehetra raha ny fanazavana fanampanazavana. Ny ekara fa indrindra ny archidiocèse n'Antananarivo dia mampahafantatra fa manana ny fandaminana manokana zay voafehin'ny droit canon zay lalàna manokany fiangonana katolika ary ampiarina araka ny voalazan'ny satan'ny fiangonana katolika eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Araka izany, raha misy olona te hiteny na hanao zavatra amin'ny anarany dia tsy maintsy manaraka zay voalazan'ireo fisipim-pandaminana ireo. Noho izany dia tsy tompon'andraikitra amin'izay olona mety mampiasa ny anarany ka tsy nahazo alalana manokana hanao izany. Lafo vaoafa kosa indray dia entina miady amin'ny fanodikodinana volam-panjakana teboka maro samihafa anao tsy maintsy no tsaraina sy napetraka eto amin'ny firenena araka ny nambara ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ny ity androany ity ny antsiprin'izay zay Henri Florent. Maro samihafa amin'izao fotoana izao ny fanatsarana sy ny fanitsiana ny fomba fitantanana entina hiadiana amin'ny gaboraraka indrindra fa eo amin'ny lafiny fitantanam-bola panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena mba hialana amin'ny gaboraraka no isan'ny nametrana ny famerana ny vola azo entin'ny rehetra mivoaka ny tany Republika ny Madagasikara. Ataontsika hoe fepetra vaovao tsy maintsy napetraka satria teo aloha dia tsy nisy izay famerana ny vola mivoaka eto Madagasikara zay. Manomboka izao manomboka tamin'ny voile circulaire moa zany dia fa niferana ho royal euro na équivalent zay no azo entina mivoaka. Tao aloha tsy nisy zany ary amanetsiny amanatapitrisany maromaro ny vola mivoaka teny amin'ny faditseranana satria tsy nisy ny fahamelona teo amin'ny zany resaka famoahana ny vola vahiny zany. Teo ihany koa ireo fanafoanana ny atsotsika hoe compte de commerce izay nampiasaina mba hametrahana an'ireo vola izay azo tamin'ireo fandrarana maro samihafa ataon'ny orinasa-panjakana sy ny sisa dia avy eo rehefa tapitra ny farany taona dia ampiasaina amin'ny zavatra hafa izay tsy voara-maso intsony. Zany koa anisan'ny fantsiana izay natao. Androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny fahavalo amin'ireo inspecteur du trésor na ny mpiahiny tahirim-bolam-panjakana misy 700 izay hiasa ereky Madagasikara. Nanaraka fiofanana roa taona teo anivon'ny ivitoerana malagasy momba ny teti-pivoarana izy ireo ary andeha hamonjy ny asa vetrany eny anivon'ireo sampandraraha isan-sokajiny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Iverenantsika ny tontolon'ny politika dia nanatanteraka fokonan-do nasionaly tamin'ny ity anio ity ny teo anivon'ny RNDM tanjona amin'izany fijerena vahaolana manoloana ny raharaham-pirenena raha nambaran'izy ireo Abraham Randriamanana.
Fanitsakisana lalam-panorenana ny tsy fanomezana ny andraikitra ny kandida larina faharoa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika anjara feno sy mivantana amin'ny raharaham-pirenena raha nambarany teo anivon'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fikaonando nasionaly no tanterahin'izy ireo androany ho fijerena vahaolana mikasika ireo raharaham-pirenena. Manana vahaolana zay fa le vahaolana tsy azo atao mihitsy hoe hevitra irery fa tsy maintsy misy fiaraha-midinika fikaonando toy izao. Dia tonga amin'izay zany ireo avy any amin'ny faritra. Tonga izay ireo le mpiara-miombonatoko amintsika miresaka sy namolavola. Ary niaraka tamin'ireo ilay expert na le olona manam-pahaizana manokana momba ny lalàna izay. Misa efatra ireo fehi-kevitra andrasana hivoaka ao aorian'ny fikaonando nasionaly no tanterahin'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara raha ny nambarany tompon'andraikitra. Isan'ny teboka ho hitantsika ao anatin'ny fandaharana ankitso-po androany ny mahakasika ny raharaham-pirenena izay vahiny ao anatin'izay fandaharana izay moa dia Andriamatoa Jean-Michel Henri izay solombavambahoaka ny Ambovimbe Androy sy Andriamatoa Alain Andriamseza izay filoha lefitry ny RMDM raha ohariny sombony amin'izay. Faharoa tiako be koa le resaka hoe ka efa nisy lalàna vita teoko maninona tsy io ny ampiarinareo aloha dia hiteo tsisy mangidy sy andramana dia rehefa hiteo amboarina miandalana. Tena marina zany. Tena mitovy hevitra aminao fa maninona le lalàna voalohany mbola tsy nampiarina tsy natao an'izay. Eo le olana eo député. Efa nisy lalàna nge teo. Ianareo ihany nandany azy. Efa vonona tao hoe décret d'application sisany endasana. Marina zany. Tsy natao. Maninona tsy natao asa zay no antaninao an'izany fa zay le tiako te. Nefa tena mitovy hevitra aminao an'izay. Raha teo anao zany teny tambo zareo hoe ampiary kosa aloha le izy. Hiteo zay mitsangana iza na iza lany eo hoe amboarina miandalana. Dia tena nety fa tsy zay natao. Anao ihany nino resaka rahalahy teo hoe fa tamin'ny tetezamita atsika no nanao io namolavola io lalàna io hoe nisy fitondrana ne teo anelan'izay maninona tsy nampiantsa azy zany tsy mametsy ny atoerana ihany tsy hoe kory lasa mpanohitra ny sasany izy le lalàna nefa mbola teo anivony antemera-pirenena dia hoy zahay teo antemera-pirenena teo hoe raha mbola hodinina indray mandeha ty lalàna zay le kianinay zay satria napiditra lalàna vaovao dia hoy ary zay amin'izao tsotrany zany mampidira indray fekevitra lalàna vaovao ray amboary zay tokony amboarinao anatin'io e dia fandiniany dia ahitsy io za zao mety be mihitsy ny teninao zany tena mahitako fa tsara ozy ianao hoe tsy ao anatin'ny antemera ihany inge fa fanoheranao anatin'ny antemera fotsiny le fanoheran'iny e manova lalàna manazava an'izay tsara. Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray dia iova ary hiatra manomboka amin'ny alarobia ho avy zao ny rafitry ny fifamoivozana mandidina ny faritra Analakely Beoririka ary Antanimena raha nambarany commune Antananarivo Renivohitra Sabrina Rarson. Anomboka ho atsaraina ny rafitry ny fifamoivoizana eto Antananarivo ka anisan'ny voakasiky ny fiovana ny faritra Analakely, Beoririka ary ny eo Antanimena. Tahaka izao ny fiovana izy. Raha ny amin'ny faritry ny eo Analakely manokana, amin'ity lalana avy any am-boriboritany voalohany miazo any Pochara sy Akazomanga ity manokana, raha toka lalana afaka ny fanenan'ny fiara izy teo aloha, ankehitriny kosa tsy azo atao intsony ny midina iny lalana iny, fa miodina avy hatrany Beoririka raha hiazo any Akazomanga. Raha ny eo amin'ny manodidina ny rond-point Antanimena kosa, raha toka afaka hiakarana sy idinana ny eo Antanimena ambony, miazo ny gastropizza, mizotra makany Antanimena ambany, lasa sens unique izy ankehitriny ka tsy afaka hiankarana intsony. Raha ny avy aty amin'ny Pradon iny, hiakatra anjony rond-point Antanimena izay double sens teo aloha dia ho lasa sens unique mizotra miakatra ireriany. Ny fiara rehetra izotra ho any Ankady fotsy dia tsy maintsy miodina any amin'ny lalana akaiky ny SFX ary miverina miakatra ny Pradon. Akoatra ireo, misy ny fiovana ho an'ny fifamoivozana miazo ny lalan'ny Antanimena ambany. Misy famovana kely amin'io zany eo amin'ny rond-point Osanosolo Beoririka, tsy misy intsony ny fifaninana raha aty amin'ny Magro fa tonga dia iray zotra izy ireo. Miodina amin'ny Beoririka kosa tonga dia afaka miditra avy any amin'ny Sokolateri Robert. Avy any amin'ny
roapray an-tanimena iray zotra tsy misy mifanena intsony fa tonga dia mivantana na izy miditra amin'ny lalana ampanjakatera ity an-tanovantsika ity na izy mankany akanjomanga dia iray zotra zany izy ireo lasa telo ny zotra izay tsy azo ifanenana ny lalana sasany kosa dia tsy misy fiovana ny lalan-jotra ho amin'ireo fiara zany raha hoany anaty fotsy izy zany ka tafahazo ny lalana ampanjakatoera dia afaka mivily izy amin'reto lalana ireto dia mahazo amin'ny croix de sud dia afaka miverina mahazo amin'ny canton momba zany dia misy le triangle iny eo le triangle jardin iny zany asiana fanamboarana iny ary ny lalana avy any amin'ny magro dia tonga dia lalana tsy azo ifanenana ihany koa dia toy izany koa ny avy aty amin'ny avy aty amin'ny zodiac dia mahazo amin'ny chocolaterie rover dia lalana iraisana dia fahaterana telo voaka amin'ny printemps dia mahazo amin'ny ropain an-tanimena ankilan'izay isy ny fanovana ny toeran'ireo toeram-piatsonany taxi be vokatry ny fisianyity fandaminana vaovao ity nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fanovana ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ireo mpitatitra fiara iombonana tsy fantatro aloha mety aminareo ve le raha tsy efa hita ve ho hita hoe mety na tsy mety fa mbola tsy nisy hoe fampahafantarana ho anareo ohatra hoe isy ny fiovan'izay za aloha mbola tsy nahazo fampahafantarana zany efa nisy kosa ve ny fampahafantaranareo mahakasika an'izay fiovan'izay ny alahady ho avy izao no hanatanterahana ny andrana mikasika ny fanaovana ny rafitry ny fifamoivoizana izay ho tanterahin'ny polisy pirenena sy ny polisy munisipaly raha ny nambaran'ny tompona andraikitra folaka tsara io dia ohatran'ireny code de la route rehetrarehetra ireny ihany rehefa mandika code de la route dia misy ny amende aloha ny contravention aloha fa tsy any amin'izay loatra aloha ny tanjosika izao fa mifanamaivana ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra izay arahana misala amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra dia misarika ny sain'ny vahoaka ary manasa vahoaka mihitsy ny ary mba hanaraka ny toromarika amen'ny mpitandro filaminana na ny amin'ny police nationale na amin'ny police municipale amin'io drafitra vaovao napetraka andrindrana fifamoivoizana eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra io hiatra manomboka ny alarobia ho avy izao kosa ny fampiarana ity lamina vaovao mikasika ny fifamoivoizana ho an'ny faritra Antanimena, Analakely ary Behoririka ity. Toy ny raha tsena vaovao hoe Behoririka kosa indray dia saika miverina mivarotra avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana na teny Analakely izany na teny Behoririka. Taorianany tsy fanekeny azy ireo ny fidirana amin'ny tsena vaovao ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina iray. Tokony mipetraka ny maromaritra iraisana amin'ny ity tranga ity miantarandriana ivo. Samy manana ny heviny ny mpivarotra sy ny mpampiasa lalana mikasika ny famindrana ireo mpivarotra amoron-dalana ho amin'ny tsena vaovao. Rehefa mivoza aloha misy rehefa tsy hoe le mpivarotra rehefa hoe mivarotra aloha dia tsy misy ny fivana dia embouteillage hoe malalaka ny lalana zany dia izay ny olona afaka mandeha amin'ny sisiny ny tômôbila mandeha tatana mandamina hoe rehefa lamina atao amin'ny farany dia mety foana tokony misy zany fa tsy hoe androany atao dia raha pitso avela zay zareo maly zao mikorotana betany hoe androany dia efa zao indray tsy elingelena zany le mpivarotra fa aloha izy hivarotra fa io mba fivelomany dia mangataka zany zay hoe mba aloha le mpivarotra miarakaraka izay miarakaraka izay eritseritsy le mpivarotra nefa le mpivarotra aloha zany tena tsy tsofoka mihitsy fa aty amin'ny anina ihany aty amin'ny sisin-dalana ihany mpivarotra tsy le mpivarotra tsy na tena noana fa raha safidiny aloha dia aloha zay aty amin'ny sisin-dalana aty ihany zay mivarotra. Efa miala aloha mivarotra vita hoe malalaka ny lalana fa na izany ary tokony mba jerevana ihany koa ny vahaolana ho an'ilay mpivarotra fa tsy hoe alana fotsiny izy dia miala amin'izay vahaolana fa reo olona sahirana daholo. Etsena vaovao tsy moa efa raha malala fa tsy atonona an'ireo mpivarotra ireo dia mba izay tsy atonona zany mba jereva vahaolana tamin'ny parkina n'inona fa izy aloha mety ilay fandaminana fa tsy mety. Taoriany hetsiky ny mpivarotra teny Analakely sy Behoririka omaly nanomboka ny maraina androany maro ny mpivarotra niverina namelatra tsena teny amin'ny sisin-dalana ho an'ny mpandinika fiarahamonina miainga amin'ny fanovana toe-tsaina no ahafahana mandrindra ny fandaminana sy fanovana tahaka izao
ilaina nefa ny fifanantonan'ireo voakasika rehetra. Fandrosoana dia resaka toe-tsaina mihitsy eo aloha, toe-tsain'le olona mitondra ary toe-tsain'le olona hoentina. Dia zay izy mihitsy hoe mialohan'le fanamboarana trano sy ny tsena. Ngamba hitantsika ihany ohatra hoe tamin'ny tsenany namontana moa zao tatso ato be nge fa rehefa von'olona zatra any ihany zany ka zay le hoe tena fiezahantsika rehetrarehetra miezaka samy jery hoe inona zavatra tsara raha ohatra hoe hijanona amin'izao foantsika inona ary moa no fivoarana zay le izy fa ny eo le hoe fanamboarana tsena eto famboarana mba atao tsena hifanaraka tsara amin'ny zavatra eritreretin'le olona koa izy zay le hoe ny fandaminana ilaina ny fifampitsinjovana afahan'olona hoe hivelona ilaina dia zay le tsy maintsy ilaina fifanatona foana hoe tsika mbola zao ny toerana misy ny firenetsika zao mbola toerana misy andreo olona malagasy dia ao anatin'izany tsy nefa hoe tsy maintsy miezaka sy rehetrarehetra dia zay le toetsain'izay mba tsy isian'le herisetra ny moa zay mihitsy ny tena zava-doza hoe rehefa tonga amin'le herisetra fifamalina lasa fizingizina ny ato sy ny ato izy dia zany ny zavatra tsy mety fa tsy aivina isan'ny notakian'ireo mpivarotra ny ampitomboana ny anjara toeran'izy ireo anatin'ny tsena vaovao. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloana dirantsika ny tapahan'ny afaroan'ny vaovao izay andraisantsika amin'ny vantana ny mpanao gazety Gaëtan Andriatsilava any ivelany any rehefa avy eo ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavolo mandritron-droa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo any! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2,000 ariary fotsiny. Ny fanamboarana ny mol fixe dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe Vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tongo maro china mitakaza. Resto, naezana wezana waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vivilu mazala imusara loko misi. Resto, tieko, tieno, uantika. Resto, patu malaza tenga tsara tia lako. Resto, vita malagas. Resto, Maman kukua. Fitinjato ariary. Araka ny efa namarako teo aloha teo dia lasa ny ivelany any namana Gaëtan Andriatsilava hitondra amintsika ireo vaovao maresaka amin'ity zoma alina ity na ty zoma magnifika ity rehefa voninariny sary dia andao ary ho arahantsika izany. Aty amin'ny bazary de quartier aty Mahamasina ny misy anay amin'izao fotoana zao mivantana aty bazary du quartier Mahamasina misy anay amin'izao fotoana zao bazary du quartier aty Mahamasina izay toerana efa fantatritsika ihany fa misy ny olona mba mirevirevy manala azy rehefa zoma hariva ohatra zao indrindrandrindra na andavanandro ihany koa satria latsinainy hatramin'ny zoma hatramin'ny alahady ary misy ihany izay olona hoe mirevirevy aty amin'ny bazary du quartier zay ary na ireo avy any amin'ny faritra zakatsendra miakatra aty Antananarivo dia
mba miteny an'le olona tompotany a, miteny an'le olona namany zay atongavany ity ihany koa hoe hitsidika an'izany bazary du quartier zany. Eto indrindra koa ny malaza dia ny resaka brochette a, eo ihany koa ny resaka lasopy a, indrindrandrindra ny sopy silamanga no andro zay mafantatra amin'izao andro mangatsika izao moa no tena ilana an'izany amin'izao ririnina zao a. Andeha olontsika hiresaka kely amin'ny mpanendy brochette amin'izao fotoana izao satria eto indrindra zareo zao mikarakara an'le izy a. Ny tena mampiavaka antsika malagasy ihany koa mantsy dia tiana mahay an'izay hoe manala azy a, mihinan-kinana na brochette sy ny tonotony zay a. Ny any Mazengasy ny any amin'ny faritra moa no tena hitantsika hoe malaza an'io fa na ny eto Antananarivo ihany koa ary dia efa manana an'izay traikefa zay indrindra. Eto indrindra no madama mikarakara an'ity brochette ity inona moa zany tena ataonareo zao amin'izao? Brochette akoho a dia voniny a, fony a, trapony a, brochette hena, lasopy zay zany namidina eto. Tena fomba fiasanareo amin'ny ankapobeny amin'le hoe rehefa indrindrandrindra rehefa zoma ohatra zao betsaka ny olona maka aty a, ny olona ihany koa tsy dia hoe afaka mitangorona satria mbola misy ny valanaretina dia ny amin'ny fiara eny izy no mijanona. Manao na fomba fiasa amin'izay fotoana zay? Mbakaloha menaka kely aloha samy ny fomba fiasanay zany eto a dia miezaka zany hoe mba mandray arakaraka zay hoe fomba satria rehefa zoma ohatra zao zany dia miavaka ny tsenanay zany miavaka mihitsiny satria ny olona mba manala azy rehefa zoma faran'ny herinandro koa zany e. Faran'ny herinandro dia manala azy ny olona dia ohatr'izay zany le izy a. Dia misy fotoana tsy araka ihany ny komanda rehefa tena betsaka ny olona. Moa misy fotoana koa araka ihany satria ny saina zany no mandeha. Ohatr'izay le izy. Misy fotoana ihany koa ve hoe misy korotana na ohatra zany sa milamina tsara mety? Milamina tsara ka tena milamina aloha amin'ny ankapobeny. Zay konko zany a manaja ny fepetra rehetra zay. Fepetra rehetra avy any amin'ny fitondrana zany na amin'inona dia manaja zay. Milamina tsara. Misy ora ve ny anomboanareo rehefa ohatra zao dia misy ora ihany koa ny ijanonana satria zomany andro araka ny teneniko teo mitovy amin'ny alatsinainy sy talata ve? Mitovy daholo ihany teo aloha zany zay mba manaraka an'le hoe couvre-feu amin'ny 12 fa amin'izao zay a amin'ny 7 ny couvre-feu anay zany satria mikatona bara dia mikatona koa zay fa misy fotoana zany tara kely hoe fefakatona na ohatr'izay le izy. Amin'ny ankapobeny zany ny mpanjifa efa mahafantatra hoe ahitana ny komanda? Mahafantatra tsara ny amin'izay koa efa samy manana ny client-nay moa misy zay a tsy manana ny client-nay fa ifanjevona zany le tomobile zay miditra eo satria zay manana batsa entinay miasa dia misy mahafantatra ny aty an-tsena dia manantona aty an-tsena zareo moa misy ny tsy mahafantatra dia mikomandy any anaty tomobile zay le izy. Eny ary ankasitrana anao madama nanaiky an'izay resadresaka izay. Zay moa zany no zavatra misy aty amin'ny bazary du quartier Mahamasina amin'izao fotoana zao a. Hitantsika araka izany fa maro tokoa ny olona mandalo aty ary hitantsika ihany koa fa araka ny tenenina tany am-boalohany hoe misy ary na ireo avy any amin'ny faritra maniry hijery sy hitsidika an'izany hoe bazary du quartier zany indrindra amin'izao hoe zoma hariva izao. Zay no zavatra misy avy aty Mahamasina ampita any amin'ny ihany lalaina ny toy ny fampahalalam-baovao. Misaotrana moa i Gaëtan Andriatsilavo sy Andro Natenaina mitondra tamintsika ny vaovao teny Mahamasina teny reny afaka ny lazaina teo dia ndao ary toizantsika iray ny vaovao amin'ity alina ity dia noho ny kere sy ny fifindramonina dia mihoatra ny 500 ny ankizy mitsoaka andaharana an-tsekoly amin'ny EPP Marosy distrika Amboasary Atsimo. Ny EPP any an-toerana izay hinasiana fanavaozana ka ny vadin'ny filohan'ny Repoblika no nitokana azy. Gaëtan Andriatsilavo. Ankizy 700 amin'ireo 500 mahery no mitsoaka andaharana an-tsekoly mandra-patapitry ny taom-pianarana iray ao amin'ny EPP Marosy hoy ny mpampianatra. Ny kereny tena antony voalohany mahatonga izany. Na izany aza nefa tsara ny vokatry ny fanadinam-panjakana CEPE farany teo, afaka avokoa ireo ankizy nanala io fanadinana io. Ankoatra ny mosary, antony iray mahatonga izay fotoana andaharana an-tsekoly izay ihany koa ny fifindramonina. Na izany aza, nilaza ny governoran'ny faritra Androy fa manampy betsaka miady amin'izany ny fanamboarana fotodrafitrasa. Isan'izany ny fametrahana EPP izay notokana ny vadin'ny filoha nandritra ny fotoana nandalovany tao an-toerana. Menina ndray realisany ao.
Ny EPP Marsi no sekoly fanabeazana fototra faefatra ny tokanan'ny vadin'ny filohan'ny Repoblika sady filohan'ny fikambanana fity tany amin'ny faritra Androy. Manana zo feno hianatra ny ankizy, manana zo feno hiaina ny fahazazany ihany koa anjarantsika iray aman-dreny no manalavitra azy ireo tsy hanao asan'olon-dehibe na koa asa mety ho mampidi-doza ny zanantsika. Araka ny antotanisa izay voalaza dia hita amin'ny faritra Androy fa aty no ambony indrindra ny tahan'ny ankizy mialan-daharana. Niaraka tamin'ny fitokanana fotodrafitrasa tao Marsi no zarainy vadin'ny filohan'ny Repoblika koba aina ihany koa ireo mpianatra fanampiana ara-tsakafo ary jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponina. Kuna vaovaonao Juillet izay mianaka amin'ny antsy fanomezana ity fazavana ho anao fantatra izy ity. Apelo mianaka zany no mama ny zanako ankoatra ny tao Marsi no tsidihana sy nomena fitaovana ihany koa ny tao Marlo Tanandava distrikany Ambosary Atsimo. Isan'izany ny fitaovana ahitana fimoara sy congélateur izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro ahafahana mitahiry ireo hazandrano. Mandidina ny reny sy ny zaza izay atrandy ambola ambony tany fampiasana zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara na eo ary ireo fanentanana maro samihafa izay natao hatramin'ny izay isany mamevana amin'ny zany ny fahasairana ny ray aman-dreny hoy anivon'ny OIT Gaeta Andreatsilava. Ny taona 2024 foana ny fampiasana zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara. Io tanjona napetraka amin'ny fanentanana sy ny fampianarana natao hatrizay izay arahan'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola. Zava-dehibe ny fanomezana asa ahafahan'ireo vehivavy miatrika ny tokantranony hoy ny eo anivon'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Rehefa mahaleo tena ny vehivavy iena ny fampiasana zaza tsy ampy-taona. Raha mahaleo tena ny vehivavy afaka mikarakara bebe kokoa ny zanany, tsy amela azy anampy amin'ny asa taony. Manana fahafahana andraisan'ireo zanany izy ary mandefa azy any an-tsekoly. Ny hafatra lehibe dia ny hoe ny ankizy 5 hatramin'ny 17 taona dia tsy maintsy mandeha an-tsekoly ary tsy tokony andeha hiasa. Raha ny totanisa navoakan'ny mix ny 770 ny zaza 5 hatramin'ny 17 taona no miasa eto Madagasikara ary miasa amin'ireo asa mampidi-doza ny 230 izy ireo. Raha ny totanisa hatrany 5 hatramin'ny 110 taona ny 500 n'ireo ankizy miasa, 430 ny 5 hatramin'ny 17 taona. Sehatra iray mbola mampiasa ankizy tsy ampy-taona maro ny fitrandrana mika ao Atsimon'ny Nosy. Naneo ny fahavononany anio ny asa efa natomboka ahafana mampiena ireo ankizy misehatra amin'ny fitrandrana ny ministera sy ireo mpiara-miombonantoka toy ny OIT. Nous allons aussi accompagner le gouvernement à renforcer la production. Anoana ny gouvernemanta ihany koa izahay anamafisana ny famokarana mika satria raha ny tena marina tokony ampiny ireo mpitrandraka anatsarana ny kalitaon'ny mika. Raha ohatra ka misy asan'ny ankizy ao amin'ny mika, tsy hividiny vokatra intsony ireo mpividy any ivelany satria sarotiny izy ireo. Tokony anaraka ny kalitaon'ny mika ary tsy misy aza-miasa ao aminy. Araka izany ny OIT sy ireo vondrona ao amin'ny firenena mikambana indreto izahay ny PNUD sy ny UNICEF anoana ny fampanarahana ny fienitra ireo asa tsy ara-dalàna ao amin'ny mika. La formalisation par exemple des emplois informels dans le mika. Mora kokoa ny fanaraha-maso sy ny fampandrosoana ny faritra misy ny fitandrahana raha miroso amin'ny sehatra ny ara-dalàna ireo mpitrandraka. Mora kokoa an'ny ankizy ny mijanona an-tsekoly raha tsy mitarika azy anampy amin'ny fitadiavam-bola ireo ray aman-dreniny. No tanteranao maly tao Ambosary Atsimo ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny ady atao amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona. Tontolon'ny serasera kosa indray dia nomariana androany fa 70 taona ny radio nasionaly malagasy nisy nandritra izany ny fanokanana studio Vandandra izay misokatra ho an'ireo mpiangaly tantara amin'ny onjam-peo rehetra. Sabrina Raharson. Taona 1 amby 730 taona 1 amby 24
feno sy 10 taona tamin'ity taon'ity nisy ny radio nasionaly malagasy na ny RNM. Raha iverenana dia tamin'ny andro ny fanjanahantany ny 7 aprily 1 no niforona ny onjam-peo ity, onjam-peo voalohany teto Madagasikara. Tao anatin'ny taona maro ny sesy, tombo hatrany ny lazany manerana ny nosy ary taoriany fiverenan'ny fahaleovantena Madagasikara no lasa radio nasionaly malagasy izany. Teo amin'ny RNM nosy no nitanterana androany ny fanamarinana nasionaly ny fa 70 taonan'io. Zava-dehibe ny fanomezan-danja sy ny fanavaozana hatrany ny radio nasionaly ity raha ny fanazavana. Izy very mahenika hatrany ambanivohitra lavitra be any. Marina fa misy tokoa ny concurrence fa hafa ihany ny radio nasionaly malagasy. Izany hoe ny anjaranay akoatra ny anjaran-draikitra na mission iraisana amin'ny radio rehetrarehetra dia izahay zany manana draikitra amin'ny maha radio pirenena azy ampita sy voy ny fampandrosoana ny Madagasikara ny matimatesany fitondram-panjakana dia mampita ihany koa azo atao hoe tetezana fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka na ny vahoaka sy ny mpitondra satria zava-dehibe ho anay ihany koa ao anatin'izao fanarahana ny fandrosoana izao ny hoe manakaiky ny mpiaina. Nandritra ny fanamariana natolotra ho tsangam-bato ny fa 70 taonan'ny radio nasionaly malagasy androany ny studio Vahandanitra izay ahafahana manatotosa tantara amin'ny onjam-peo ary azony mpisehatra ho faina. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia nahempotra amin'ny 70 volana Jolay izao ny farana fisoratana anarana ho amin'ny fifananana fandraisana mpampianatra eny anivon'ny lycée sy collège Mpanjakana. Isan'ny nampiempotra izany ny olana amin'ny fahazahoana dika mitovy amin'ny mari-pahaizana. Evy Richard. Faharoa amby 20 ny volana Jolay. Ny 70 ny volana Jolay izao ny faran'ny fisoratana anarana mahakasika ny mpiadina hiatrika ny fifananana andraisana mpampianatra eny anivon'ny lycée sy collège Mpanjakana. Maro indrindra andamana napitraka amin'ny fandraisana ny antota taratasy takiana anatin'izay. Ny fanomezana attestation d'équivalence du diplôme dia mbola tsy takiana eo am-pisoratana anarana. Ireo mpifanina takiana farana bac plus 4 kosa nefa dia tsy maintsy manome na dika mitovy amin'ny diplôme maîtrise na dika mitovy vao marina amin'ny diplôme licence miampy fanamariam-pahafahana master 1 na attestation de réussite en master 1 na dika mitovy vao marina amin'ny diplôme licence miampy filazana noty manamarina fahafahana ho an'ny master. Raha 570 ny mpampianatra amin'ny lycée sy collège Mpanjakana ho raisina mandritra ny fifaninanana. Mahery ny 3,000 ny mpiadina efa nisoratra anarana hatreto. Araka ny tatitra hatrany mbola maro mikasa iroso amin'izay ka antony na namorana ny fandraisana ny antota taratasy. Nalefa tany hoe misy an'le équivalence zay takiana dia reny anisany vato misakana azy ireo. Dia zay no natonga hoe tsy takiana aloha izany amin'ny antota taratasy faninanana. Fa rehefa voaray izy ireo amin'ny admission rehefa mandeha zany ny concours satria misy étape anakory moa izy io. Rehefa tonga ny dossier zany rehefa marina tao ny dossier rehetra, ny étape voalohany dia examen le dossier aloha. Ny étape faharoa miditra amin'le concours écrit oral. Dia rehefa admis izy amin'iny dia zay vao takiana le attestation d'équivalence zany zay ilaina. Zay zany le izy ary betsaka ny mbola te soratra anarana zany dia zay ny antony nanemoarana azy. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny sehatry ny fampianarana trano ny fampitomboana ny mpampianatra eny anivon'ny lycée sy collège Mpanjakana. Magataka ny siny mangarahara anatin'ny fizotry ny fifaninanana arak'izany sy ny mpiadina manerana ny nosy. Tontolon'ny fiompiana kosa indray dia mbola ambany raha mitany amin'ireo firenena aty Afrika ny fahazahoana malagasy sy vokatra amin'ny fiompiana raha tsy laza afa-tsy ny ronono esika. Tsy maintsy ho hatsaraina izay sehatra izay ho ny fikambanan'ny tantsafanadiana. Avondrona ireo mpiompy manerana ny nosy miainga amin'ireo mpiompy madinika ahafahana mamokatra bebe kokoa sy manatsara ny fiainan'ny mponina. Io no tanjona tiana hotratrarina ho an'ireo fikambanan'ny tantsaha ao vakina karatra. Mbola maro anefa ny olana sedraina manoloan'izany ka mahatonga azy ireo iravoravo tanana. Noho ny fisian'ny trangan-javatra tany aloha
dia tena sahirana ny tantsaha. Ny sarababem-bahoaka zany tena sahirana noho ny fahantrana. Iarahantsika mahalala hoe ambanin'ny tany fahantrana apetraka ny raisam-pirenena no misy ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny olana indrindraindrindra mahakasika ny fandriam-pahalemana. Zay tena nampiato na nampiena be dia be an'izany asa fiariana ataon'ny mpiompy malagasy zany. Indrindraindrindra moa fa niampy an'ity aretin-dratsy Covid-19 ity zay tsy nahafahana ny voaka na nanao ny fiariana. Ankoatra ireo ny olana ara-teknika ianan'ireo tantsaha eo amin'ny fampitomboana ny vokatra. Antony mahatonga ny eto amintsika ao ambany ny vokatra ary tsy ampy ny fisitrahany malagasy io vokatra io. Raha ny fihinanana ronono ohatra, ny ray apahafolo ny salanisa aty Afrika no ataontsika eto Madagasikara. Antony nanaovana atrikasa ampifondronana ireo tantsaha sy hanatsarana ny famokarany eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Mbola ambany dia ambany ny voalohany indrindra ny fisian'ilay vokatra ary ny faharoa ny fahafahan'ireo malagasy afaka misitraka sy mihinana sy manjifa an'izay vokatra azo amin'ny fiompiana zay lafin'izay no tena tanjona amin'ny fanatanterahana n'izao atrikasa zao mba ahafahantsika manantona farafaratsiny aloha ny manakaiky an'ilay salanisa aty Afrika mba ahafahantsika zany mahatratra an'ilay fahavitatena ara-tsakafo sy ny fandraisana anjaran'ny sehatry ny fiompiana amin'izay fahavitatena ara-tsakafo. Tanjon'izao atrikasa izao ny fifampizarana sy ny fifanakalozana traikefa ahafahana manatsara ny sehampiarian'ireo tantsaha mpikambana izay ahitana tokantrano manodidina ny 703 alina. Ary amin'ny mahatrikasa anazy zay dia asaina daholo tokoa ny tsirairay avy mba aneho hevitra anoro ny zavatra tiany ambara mba hisy vokatra anankiray hoe marimaritra iraisany na ny teknisiana na ny mpiatsehatra mba ahitana izay lalana izoran'izay. Tsy ny eo amin'ny tantsaha mpamokatra ihany, sehatra maromaro no mila mifanometanana ahafahana mamary olana eo amin'ny fiompiana. Miainga amin'ny karazana biby ompiana, ny ara-teknika, ny sakafony, ny fiambenana iadina amin'ny valanaretina sy ny mpanao ratsy, ny lalam-barotra sy ny maro hafa. Raha ny antotanisa mahakasika ny Covid-19 kosa indray dia olona roa no fantatra fa namony ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha mitatry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany 20 ireo tranga vaovao 5 ireo sitrana soamantsara 20 kosa ireo mbola ao anatin'ny forme grave. Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia nitanterahana androany didipotra Vaovao be tao amin'ny komina Kandanandrina izay nikarakarainy antoko malagasy miara-miainga. Zaza maherin'ny 100 hatretony vita tamina distrika telo tamin'ny ity taona ity hoy ny tompona ndraikitra io na saina. Mitoetrany ny didipotra Vaovao be tanterahany antoko tanora ary ny vehivavy malagasy miara-miainga. Etsika izay natao hanamavanana ireo ray aman-dreny. Fanentana eto be maromby. Adiny firy mandeha tongotra miala? Adiny ray sasany. Le fiainana mifampitohitohy be zany hoe ray volana fotsiny mpianatra dia anatra an'izay dia ohatrany hoe sahirankirana zany le izy. Raha ny tiam-pamboatra zany misy ihany le anna fa sahirana amin'le fampitaovana sy ny anina dia tato zany mba vita sambatana dia mba ampino koa ny fanafody ny tatany fikarakarana atao. Fasahirana nareo dia tsapany vahoaka tokoa fa tena sahirana amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Indrindra no ity fisian'ny valanaretina Covid-19 ity. Izany misaotra anareo malagasy miara-miainga amin'izao fanomezana didipotra Vaovao be ho an'ny mponina aty amin'ny komina Kandanandrina izao. Faly tokoa ny fonay satria afa-pasahirana izahay zany amin'izao fotoana izao satria tsy mandany vola, tsy mandany arety. Tamberina ndraikitry ny antoko amin'ny vahoaka ny asa sosialy tahaka izao hoy ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga. Hatreto distrikta anankitelo no efa nanaovana izao didipotra Vaovao be izao, distriktany Avaradrano, distriktany Atsimondrano ary distriktany Manjakandriana. Nisan'ireo zazalahy kely izay novitaina didipotra zany izao hatreto dia efa misy eo amin'ny 900 mahery eo ny vita hatreto. Mbola misy ihany koa ireo komuna mbola andehanana mandritra nyity volana Jolay ity
ka dia raha ny vinavina zany dia eo amin'ny 700 na 700 eo no zaza mety ho vita famorana faobe tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Zany no natao dia mahatsapa ny antoko fa misy ny tamberina andraikitra izay tokony averina amin'ireto vahoaka reto ka tanterahanay amin'ny alalan'izany asa sosialy ny ekipan'ny antoko malagasy miaramiainga rehetra no anatanteraka izany isaorana ny filohan'ny antoko, isaorana ihany koa ny loholon'ny Madagasikara izay voafidy eto Antananarivo izay nanome ny fanafody rehetra izay nampiasaina tamin'izao hetsika didipoitra faobe izao. Hitoy amin'ny herinandro avy io ny didipoitra faobe ka isan'ny isitraka izany ny vahoaka amin'ny komina Sambaina, Nandizana Carion ary Viliazo sy ny sisa. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia nanomboka androany Jeux Olympiques Tokyo 2024. Tsy azony rehetra atrehany izany noho ny ady amin'ny Covid-19 indrindra ny variant Delta. Isa mandray anjara amin'ny ity lalao Olympique ity Madagasikara. Misy 10 nosolotenantsika ikatroka amin'izany izay ao amin'ny taranja atletisme, lomano, judo ary ny fibatana fonjam-by. Makasika izay Jeux Olympiques 2024 izay hatrany dia miisa 400 ny délégation tonga naneho ny fahavononana andray anjara amin'ny izay fifaninanana izay. Nisy ny fahanginana fohy fahatsiarovana ireo atleta izay lavon'ny Covid-19 fanadina. Tsy misy fiovana ny fipetra ara-pahasalamana anatin'ny fandraisana ny Jeux Olympiques atao Tokyo. Na maro aza ny nanantina ny analefahana izany ahafana manaraka ny karazan-dalao ara-panatanjahanteny. Tsy arak'izay ny zava-misy ho fifehezana ny valanaretina indrindra ny variant Delta. Raha ny fanokafana ara-pomba ofisialy androany, 570 ireo mpanatrika ary tompona andraiki-panjakana avy amin'ny firenena maro ny 520. Isan'izany ny filoha Frantsay. Raha ny delegason tazana nandritra ny fanokafana kosa, tafiakatra 400 ary nanokatra ny filatroana Irlande, Islande ary Argentine. Malohana ny fipetra ety miady ny Covid-19, maro nanaraka ny fanokafana tiany ivelan'ny kianja ny Tokyo. Ny fivoaran'ny valinaretina izay mampanany rehetra ny antoerany. Ny atleta sy ny delegason voamanana fa tratra ny Covid-19 izay efa tafiakatra 90. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soavamandry dia veloma amin'ny fodali. Malagas. Resto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari. Vous a présenté Ni Vaovao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.